Manatra ny arabandray ry mpijery ary tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoam-baovao isan'ny misongadina tamin'ity androandroany ity ny fiangan'ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina hiazo an'ny Komora natrika fivoriana goavana eo ihany koa ny hetsika samy hafa izay nokasaina ny tanterahana tamin'ity androandroany ity ny makasika ilay fifanarahana findramam-bola amin'ny fanatanterahana ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo dia hoentina amintsika ihany koa koatra izay sy hampahasalamana tsy adino mitondra azy amintsika tsy totosany dia be nokasain'ny ekipan'Andriamatoa Alain Ramarson tanterahana tamin'ity androandroany ity raha ny fandaram-potoanan'izy ireo dia dia be miazo ny anteny mera-pirenena nokasaina ny tanterahana. Raha naminavina ny anatanteraka filaharana makeny amin'ny anteny mera-pirenena androany ny ekipan'Andriamatoa Alain Ramarson dia tsy tanteraka izany. Noho ny lalàna momba ny Antananarivo renivohitra ny emotra ny fandiniana azy dia ny emotra ihany koa ny fihetsiketsehana nokasain'izy ireo. Zany maro tokoa efa niteny zany tokony latsaka ho any amin'ny anteny mera-pirenena zany aloha dia be loham-pirenena. Dinina moa ny teneniko azy mihitsy ampilaminana. Ndray moa marivo tsara nametraka ny fankatahana tany amin'ny préfet tamin'ny vakomary moa zany dia tsapany fisaofany emotra ny anteny mera-pirenena zany hoe mihemotra tsy ny fafana lalàna fa naembany dikan'izany zany oka hoe vonona ihany satria io kosa raha ny sitsiny raha mijoro pirenena indrindra fa kiasika ny renivohitra Madagasikara sy sata manokana amin'ny viazy dia hitantsika moa manaraka. Laza kosa Andriamatoa Alain Ramarson fa tsy hipetraka fa hitaky ny famerenana amin'ny Madagasikara ny Îles Éparses izay nampifanolana amin'ny La France. Moa zany any oina renivohitra Tobatsika ny manjony rehetra zany eran'ny Madagasikara hoe filoha hitaky ny filoha komity hitaky ny Îles Éparses. Raha moa tamin'izay ko dia mba raha rasitsiny kosa hoe nanontany tsotrany ny mirano tideratsika satria izy natokana satria tamin'ny sivy amby fitopolo namoaka ny firenena Afrikana dia nanaiky moa izy ary mitsotrano izy isorako azy zany dia tsy maintsy zany hanao any adidy sy andraikitra amin'ny eo aminareo mpanao gazety amin'ny fotoana hiaraka amin'ny komity mihitsy zany taky mazava Îles Éparses amin'ny lafintsa. Momba ny raharaha Nadine Ramarson dia nilaza Andriamatoa Alain Ramarson fa hamoaka ny valo fanadihadiana nataony ny Voamira teo anivon'ny CST mialohan'ny fahavalo amby roapolo aogositra tsingeritaona fahatelo nahafatesa minisitra Nadine Ramarson miaraka amin'ny mpiara-miasa taminy Enina Menadà. Ho fahatsiarovana ny valo amby roapolo aogositra 2024 dia izy ny fotoam-pivavahana karakarain'ny fianakaviana Ramarson eny amin'ny Chapelle Sainte Famille Mahamasina.